politika, sosialy, fiainam-pirenena, toe-karena, zava-misy, izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovao n'ity tanindrazana. Teraka ihany ambady bevoka rehefa nandrasana tao anatin'ny 70 andro mahery. Ny fitsanganan'ny gouvernement no tiana ho lazaina eto, saingy mbola fanontaniana mipetraka ny hoe ho azo antenaina hitondra rivo-baovao amin'ny ho avy sa sanatrian'ny vava raha norana antenaina anamandony voly kanefa lasa rika hikokan'ny tany. Tsy hoe filambaniny no hitenena izany, fa mba efa fantapatatra ihany ny vary amona ny anakofe. Tsy vao omaly sy androany no nahalalana ny fomba fiasa sy fitantanan'izao fitondrana izao, fa mba efa hita ihany ny hatramin'izay. Ny lohany izay tena tompon'ny fibaikoana tsy miova fa eo ihany. Ny mpikambana ihany koa toa fantapatatra ihany fa mibanga no ho fenona. Dia antotana ao vadibadika, tsy misy ny fahagagana be antenaina, ary sanatrian'ny vava aza vao maika hitombo ny olana eo anatrehan'ny tsy fahampiana ho enti-manana eo anivon'ny fanjakana. Raha tena nanambaa olana hatramin'izay, mba mety efa nositrahana ohatra ny herinaratra 700 megawaty na mpanantenana atao tao anatin'ny 5 taona farany, izay naniratsirana ireo mpitondra ny fanesy tao anatin'ny 80 taona ho zararana havita. Dia io raha mahita io ny vokany, satria nino fa ny fomba fiasa, ny kabary ambony latabatra, ny endrika fanabadona vahoaka tamin'ny endriny maro, ny fiteny tsy voalanjalanja, ny lara-pahamehana kisadasada izay zary mari-pamantarana izao fitondrana izao, dia io vao anatin'ny fotoana fohy ka isy ny fahagagana eo amin'ny fitantanana firenena. Manahirana milaza azy kanefa izay ny marina, fampiasonana mibetsaka eto. Ao anatin'ilay resadresaka mikasika an'ilay variole du singe na variole simienne isika, fa ity aretina ity raha vao marefurefo ianao dia hoentiny mody any amin'ny varitsy ny fody. Rehefa fantatra ny momba n'ilay aretina dia ny fisorohana sy ny fiarovana amin'ny tena tokony atao mety tsara. Hoy ny Dr Rakotoary Vonimanitra momba ilay nendradrajako na variole du singe na variole simienne. Raha tsara hery fiarovana ilay olona vo dia tsy maninona fa raha toa ka marefo dia mety ahafaty mihitsy ity aretina ity, hoy izy na mpitandrina. Raha olona tratran'ilay aretina ny voakasika na anasa tanana rehefa avy eo dia mila ikakaikana. Eo zany manahirany fa mora mifindra eo. Mifindra amin'ny olona samy olona ity valana aretina ity, ka tena ilaina noho izany ny karazana fisorohana toy ny fanasana tanana matetika amin'ny savony, satria matetika ny tanana lava tongotra. Mora mifindra dia mora mifindra ity aretina ity. Ny olona no mety amindra azy eto amintsika fa tsy hoe biby avy any ampitany kory no tonga eto Madagasikara amindra azy amintsika, fa ny olona samy olona dia fadina ny manao fasafasy, manasa tanana amin'ny rano sy savony, mampiasa an'ireny gel hydroalcoolique, ny fanaovana masika ary vava-orona ositsika. Ho an'ny mpitsabo dia mila manao an'ilay solomaso miavaka, ny torimaso indrindra ho an'ilay olona zatra miaro-tory dia mora reraka, dia mora miala ilay hery fiarovana ao anaty. Tsy mety ny mifampikasokasoka be loatra, ny mifanorokoroka, indrindra fa ny manorika tovam-pananahana rehefa ilay manao firaisana ranofo iny. Tsara ihany koa ho an'ny mpitsabo raha manao aro vava-orona foana, ary ho an'ny rehetra dia aleo mampiasa ilay gel hydroalcoolique tahaka ny efa nahazatra tamin'ny nahatongavan'ny aretina Covid-19. Ny tena tsara, vao hoe misy hafanana na misy zavatra mibotsina na tasitasy amin'ny hoditra, misy manaintaina amin'ny lamosina, dia mandeha eny amin'ny tobim-pahasalamana avy hatrany manaraka ny fitsaboana mba tsy hitatra na hifindra ilay aretina. Hafa ny mpitsabo fa tena mila fitandremana be ireo olona mety tsy dia manana hery fiarovana matanjaka na marefo. Mila mitandrina nareo izay tsy manana hery fiarovana ara-dalàna. Raha fantatra momba n'ilay aretina sy ny fisehoana aretina dia mila mitandrina zany manomboka eto hoe ireo olona izay miakatra hafanana, ireo olona izay misy fisehoana areti-koditra miaraka amin'ny hafanana miakatra na kibotsibotsiny io na tasitasy io na inona dia tokony hanantona tompom-pitsaboana aingana dia aingana. IT University. Découvrez l'IT University, la référence en université informatique à Madagascar. Nos diplômés se démarquent dans le monde entier grâce au professionnalisme de nos enseignants, nos partenaires techniques locaux, nos partenaires internationaux. Rejoignez-nous dès aujourd'hui. Infoline 034 05 332. Na dia mbola tsy mivoaka tamin'ny fomba ofisialy aza ny valim-panadinana baccalauréat 2024 ho an'Antananarivo renivohitra, dia efa maro sahady ireo mpianatra sy tanora tonga mitsidika ireo karazana hetsika momba ny fampianarana ambony amin'izao fotoana.
Ny hetsika dia natokana ho an'ny tanora mba ho sehatra fampafatana ireo karazana tolotra amin'ny fampianarana ambony. Raha nitetsy amin'ny salon des étudiants karakarain'ny centre d'information et de documentation scientifique et technique CDST sy Mesupra etsy amin'ny lycée Jean-Joseph Rabert Velonalakely izay nanomboka androany hatramin'ny sabotsy izao dia anjaton'ireo tanora sy mpianatra ary ray aman-dren'ny mpianatra tonga maraina nijery ny mahasoa azy momba ny tontolon'ny fampianarana ambony. Zahay dia manome sehatra ho an'ireo établissement école de formation professionnelle azo atao hoe aorinan'ny fianarana eny amin'ny anjerimanontolo, izany hoe projection horizon na resaka asa ho hita sahady eto amin'ity salon ity. Manomboka mahaleo tena amin'ny fidiadavana ny fianarana tiany atao fa tsy manaraka be ny safidin'ny ray aman-dreniny ny mpianatra amin'izao fotoana. Hoy Miora Razafindratandra, tompona andraikitry ny serasera ao amin'ny CDST. Efa manomboka mihazatra ny tanora manana ny safidiny fa tsy le teneny dada sy neny hoe ianao manao an'izao fa efa manomboka mahita hoe za te ho hanao an'izao, za te ho hanao an'izao dia mifanojo mihitsy ny etaetan'ny tanora sy ny hetsika izay mampiseho an'ireo disiplina rehetra arak'izay tratranay misy eto amin'ny tanitsika. Sehatra fampahafantarana ireo karazana tolotra amin'ny fampianarana ambony, miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana ny salon des étudiants. Hoy ny mpikarakara, tsy mijanona amin'izay fotsiny anefa fa manokatra ihany koa ny mason'ny tanora ny asa afaka ataony mifandraika amin'ny fianarana noratoviny any aorianany. Izany hoe tianay sokafana sady ny mason'ny mpitsidika ny tanora hoe rehefa mianatra ny rina ireo dia mety hotody amin'iretsy karazana asa rehetra any aoriana. Ivitoeram-pampianarana miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana miisa 570 no vonona hanoro-lalina maimaim-poana ireo tanora mandritry ny 3 andro isian'ny hetsika. Tanjona ny hanomana ny tanora ny hoaviny amin'ny fampahafantarana azy ireo ny lalam-piofanana afaka arahany mba tsy ho diso safidy. Ka izay no tiana hanetanana ny tanora hoe tongava dia misorata anarana amin'izany établissement izany raha tena liana amin'ilay izy ka te hahazo an'ilay tolotra. Amin'ny asabotsy hariva amin'ny 2 ny fisarihana an'ilay hoe iza no hahazo an'ilay tolotra fianarana. Mitohy hatrany ny fampirantiana ataon'ireo livre toeram-piofanan'ireo fa ankoatran'izay dia misy koa ny conférence à thème mihodinkodina amin'ny resaka fampianarana ambony sy orientation. Ny tena mahaliana ny tanora dia ny fianarana, fanomezan'ny fianarana mazava ho azy efa be da be izao ny liana amin'ny resaka tourisme, ny hôtellerie, ny gestion mazava ho azy mandeha foana satria ohatran'ny hoe transversale. Nina koa ny teknika mifandraika amin'ny numerika izay maromaro ihany ny trano eva masana an'izany ato, ny agriculture.